Fotoana fohy dia hipetraka eto amin'ity toerana ity ny angidiby izay mitondra ireo manam-pahefana. Miankaviana indrindra isika samy hamonjy ny toerana izay hotaritin'ireo ao amin'ny arifenitra. Miankaviana ihany koa amon'ny isikara ireo izay mbola mifoka ary anova ny finday hipararetra na amono izany mba tsy hanelingelina ny fizotry ny lanonana. Averina farany ho an'ireo mpakasary miankaviana indrindra anareo tsy hanelingelina ny fizotry ny lanonana sy ny fakanasary izay ataon'ireto kamera anankitelo miatrana manoloana ny tribune officielle ireto. Miankaviana itsika mba tsisy andalitsony fa anomboka ny seremonia. Tazantsika manangazanga eny amin'ny abakabaka rivony Mahamara ny angidiby izay mitondra ireo manam-pahefana. Atlory! Hey! Miangavy antsika rehetra hitsangana miditra ny faneva. Voninahitra manfaneva. Aizan! Hey! Up! Fatongavana Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sy Andriamatoa Generaly Ministry ny fiarovam-pirenena. Anutara! Set us!
Miangavy antsika rehetra mba hitsangana to. Zay! Miangaviana samy andray ny toerany tompoko. Andreza. Ay, tsang! Zay! Auka!
anomboka amin'ny fotoana ary sika topolasy tovavy. Andritra de atoro zay miangavy any Andriamatoa amiraly sekretera jeneraly ministera fiarovam-pirenena mba andray ny fibaikoana. tsano zay aoka Vanita. Jerat. Telur. Zay. Tsano. Zay. Aoka. Zao dia miangavy ampanajana n'Andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena manao ny anjara fitenenany mialohan'ny lanonana. Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta, Andriamatoa filohan'ny antenimieran'olona, ianareo namana mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, Andriamatoa sekretera maharitra ho an'ny fiarovana sy ny filaminam-pirenena, Ramatoa lehiben'ny Marbonahitra, Andriamatoa jeneraly lehiben'ny état-major général-ndreo Tafika, Andriamatoa jeneraly commandany gendarmerie-pirenena, Andriamatoa gouverneur-ny faritry Tasy, ianareo rehetra tompon'andraikitra ambony ato amin'ny folo alin-da amin'ny andraikitra sy laram-boninahitra mifanandrifanareo tsirairay avy, ianareo manam-boninahitra jeneraly, manam-boninahitra ambony, manam-boninahitra lefitra miaramilan-darana, ianareo olona manakaja maro nasaina araky ny laran'ny arifenitra mifanandrify anareo tsirairay avy, ary ianareo tanora zay taizaina ato amin'ny orphelinan'ny gendarmerie ny Arivomamo, tompoky lahy sy tompoky vavy. Raika amby enimpolo taona lasa tokoa dia niforona ny tafika anabakabaka malagasy, zay nolazaina tamin'izany fotoana zany tamin'ny hoe escadrille malagasy na hoe escama. Nahazo ny fitaovana avy ao amin'ny tafika frantsay zay nampiasaina teto anivon'ny firenena, tsy nitsahatra ny voatra-trany, ary rehefa tonga ny taona
enina amby fitopolo sy sivanjato sy arivo dia nitsangana ny filohan'ny repoblika faharoa nanavao ny fitaovana tato amin'ny tafika anabakabaka ary nanana fitaovana zay nampatahotra tokoa tato amin'ny ranomasimbe indianina satria dia efa nanana atsika ny atao hoe chasseur MiG 21 avion de chasse zany nanana atsika ny flotte de projection toy ny Antonov sy ny samaro nanana atsika nireny hélicoptère vaventy Mi-8 zay nampiasaina tokoa tamin'izany fotoana zany a ho fiarovana ny tanindrazantsika nisy fotoana nefa dia somary sahirana ny firenena azo lazaina fa latsaka akaterena mihitsy ary dia napalahelo fa somary saikadino ny tafika anabakabaka tanatina fotoana maro marina fa nisy ny atao hoe état major des forces aéronavales tamin'izany fotoana zany a kanefa dia adinodino teny ny tafika anabakabaka ary somary takona raha ny tena marina ary nampalabetra-panotanina hoe mbola misy fe zany tafika anabakabaka zany zao fitondram-panjakana hoentiny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny repoblika sady lehibe faratapon'ny folo alin-da zao zay misy ny gouvernement tatarity Andriamatoa Tsay Christian lehibe ny gouvernement rehefa nandray ny fahefana ny filohan'ny repoblika vaovao tamin'ny taona 2014 dia nametraka lara-pahamehana ny fandriam-pahalemana eto a Madagasikara mametraka ho lara-pahamehana ary velorano voalohany zany ny fampanjakana ny filaminana ahafahan'ny vahoaka malagasy miaina tsy anaty tebiteby ary mampandroso ny firenena eo amin'ny lafiny ary ekonomika noho izany indrindra dia zao fitondranam-panjakana zao ihany koa dia nanana fahasahina lehibe nanova ny rafitra teo amin'ny folo alin-da ary fantatrareo tsara fa misy ankehitriny ny état major ny tafika anabakabaka zay natsangana tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana nalaina tao amin'ny filakevitry ny ministra nanangana ny base aérienne 213 ihany koa eto rivony mamo mba ho fototry ny atao hoe tafika anabakabaka ary tsy nitsahatra tamin'izany fotsiny fa de nisy ny fampitaovana zay isorana tokoa ny filoam-pirenena marina fa atao hoe flotte mbola madinika izy ireny kanefa kosa de afaka mireharetsika fa manana ny fitaovana zay mifanandraika amin'ny zavamisy voalohany indrindra ary ekonomika mifandraika amin'ny ambana ihany koa sy ny iraka zay ampanaoviny fitondram-panjakana ary isorana ny tafika anabakabaka manokana zany satria be deaibe tokoa reo iraka reo na amin'ny lafiny famerenana ny fandriam-pahalemana tamin'ny alalany fampiasana ny angidiby tamin'ny alalany fampiasana an'ireo ultra léger motorisé na ULM tamin'ny alalany fampiasana an'ireo avion Cessna tao ihany koa ny fanampinany vahoaka malagasy ary tsy voaela akory zany fa teo amin'ny rivodoza zay nitranga tamin'ny farany tao dia misy an'ireto mpanamory tanora kely avy eo amin'ny atao hoe andehany manokana zay projet présidentiel ihany koa zay nanofanatsika mpanamory eto Madagasikara ho an'ny tafika malagasy ary mendrika tiaka zany tompoko lazy tompo vavy izay nahafahatsika mampiasa n'ireny fitaovana reny amin'ny fomba tsotra tsy andava-mola betsaka satria raha hatramin'izay tsika dia nandefa mpianatra tany Russie raha anamory fianaramanidina sy anamory hélicoptère mandefa mpianatra any France raha nanamory fiaramanidina ny fotoana nandefa mpianatra tany Indonésie anamory ny hélicoptère atsika tamin'ny taona 577 zao kosa dia vitatsika eto ny mampianatra nreto mpanamory tanora malagasy rety ho an'ny tafika anabakabaka malagasy ary zany dia ezaka vitan'izao fitondram-panjakana zao zany fanitsina rafitra ny folo alin-da zany na hoe restructuration de zavatra moramora mila
fahasahina ngezabe, fahasahina politika, fahasahina stratégique ary fahasahina ihany koa ara-teknika. Ary zany dia isoranainao andrimatoa prime ministre lehiben'ny gouvernemanta izay nanampy ary nanosika tsy ampiambahambana amin'ny fandrosotsika eo amin'izany fanitsina ny foloalinda zany mba hifanaraka amin'ny zavamisy, hifanaraka amin'ny ambana misy ary hifanaraka ihany koa amin'ny etaetan'ny vahoaka malagasy sy fanatonana an'izany vahoaka malagasy zany satria ny foloalinda dia miasa ho an'ny vahoaka malagasy, avy amin'ny vahoaka malagasy ary hiverina any amin'ny vahoaka malagasy. Noho zany anton'izany indrindra dia tsy maintsy mijery ny ho avy hatrany tsika ary Madagasikara dia amin'ny firenena lehibe eto anivony amin'ny ranomasy indianina dia tsy hoe manonofy fa tena mijery tokoa hoe ahoana ny ampivoarantsika zany tafika anabakabaka zany. Izay no tenenina amin'ny teny anglisy hoe air power na hoe puissance aérienne. Marina fa mbola zao ny fitaovana eo am-pelatanantsika kanefa isika kosa dia fa tsy maintsy mibanjina an'izany amin'ny alalan'ny fisina fampianarana mikasika ny fanamorina, mikasika ny zay sport, mikasika ny aéronautique rehetra toy ny parachutisme zany na ny aéroclub zany sns. Fametrahana tafika anabakabaka misy mpanamory, fiarahana miasa amin'ireo compagnie aéronautique samihafa ary indrindrandrindra dia ny fiazahantsika ihany koa ampivoatra hatrany ny fahaiza-manao an'ireo mpikirakira an'ireo fitaovanareo satria ireo fitaovanareo dia saribady ary mila fahaiza manokana ary zany dia ilahtsika mécanicien maro samihafa, ilahtsika an'ireo basier, ilahtsika an'ireo fiarovana ihany koa ny base aérienne sy ireo infrastructure aérienne samihafa toy ny ananatsika commando de l'air, ananatsika peloton cynophile zay mbola tsy maintsy vohitratsika anatin'ny fotoana tsy ho elatsony. Ankoatran'izay dia ireo ray aman-drenitsika na ny filohan'ny republika zany zay isorana manokana satria noho ny fandraisan'izy ireo ny décision mba isina ihany koa ny fakatoavana sy fampirisiana an'ireo miaramila zay navita be eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia nisy tokoa ny projet rehefa nakatoavana zany tany amin'ny filakevitry ny ministra ny ametrahana atao hoe décoration ho an'ireo miaramila na civile zay navita be amin'ny firenena zay nandray ny andraikiny tamin'ny resaka fandriam-pahalemana izay namonjy ny vahoaka malagasy ihany koa izay nanao ny so zavatra amin'ny tranga rehetra zay mitranga eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ianao moa andriapoatoa prime ministre dia lehibe ny OMC national ary ianao no mpitarika ny mpitandro ny filaminana. Betsaka ny engagement zay efa noraisinao toy ny fiarana tamin'ny foloalinda tany Isandra tamin'ny fotoana mavaivay raha mbola manahirana zany Isandra zany satria lasa nanjakany ny asany ratsy, ny asan-dalo. Toy ny fidinanao tany Andriry tany amin'ny toerana fendalo ihany koa zay tsy sahany vakina fotoana maromaro lasy zay kanefa dia nampiseho fahasahina ianao niaraka tamin'ny foloalinda nidina zam'izany toerana zany, nitarika tamin'izany toerana zany. Fotoana lasa maro zay dia nisy ihany koa ireo toerana zay nanahirana tamin'izany fotoana zany toy ny Antsara tanàna izay nanjakany daly tanteraka nefa dia nanana fahasahina ianao, nanana courage physique ny ilazako azy, nidina tamin'ireny toerana reny. Marina fa prime ministre no toerana misy ianao andriamatoa prime ministre kanefa dia tsy nisalasala ianao ny fanometanana amin'ny foloalinda ary noho zany anton'izany indrindra dia rary ny sitsiny raha mba misy ny tamberina ndraikitra avy ety amin'ny foloalinda ka dia manana adidy, manana andraikitra ary indrindra manana falipo ihany koa mba hitondranao eto amin'ny base aérienne 213 eto Arivomamo anatin'izao fahen'ny raiky amby enimpolo taona ny tafika anabakabaka izao mba hitondra ihany koa ny décoration zay sahazanao satria sahazan'izany koa anao andriamatoa prime ministre ary fantatray fa dia manana capitaine d'équipe ny gouvernement, manana capitaine d'équipe ihany koa ny foloalinda satria ianao dia eo anivon'ny
eo akilan'ny filoham-pirenena lalandava zay filoha faratapon'ny foloalinda lehibe faratapon'ny foloalinda kanefa ianao ihany koa dia lehiben'ireo mpitandro ny filaminana ka dia am'izany asa sisy andraikitra sazo anao zany satria dia ny lalam-panorenana no mamaritra an'izany dia voninahitra anay ry androany no ametraka an'izany mari-boninahitra anao zany andriamatoa premier ministre lehiben'ny gouvernementa farany de farany makasitraka atsika rehetrarehetra atao amin'ny tafika anabakabaka satria fantatray ny adidy zay nataonareo fantatray ny adidy mbola ho ataonareo ary fantatray ihany koa ny fahasoanareo anompo ny Madagasikara makasitraka tompoko lahy soatra tompoko vavy. Ankasitrahantsika indrindra andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena tamin'izany lahateny mafonja no tanterahany teo izany. Eny ary tompolasy tompovavy araky ny fanambarana andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena teo raha fararano-tsahona ny any Tampinakaratra fararano-jozoro ny any Ankaratra fararano-tsonoa ny any Beoririka fararano-karana ny ao Tsara lalàna ny eto Rivony Mamo eto amin'ny tompom-pamaharana 320 kosa dia fararano-danonana satria dia lanonana telo sosona manana ny maizy azy no tanterahana eto amin'ity toby ity anio. Ny voalohany amin'izany dia fanomezana medaly sy mari-pakasitrahana izay mizara roa. Voalohany amin'izany dia fanomezana medaly an'andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernementa miaraka amin'andriamatoa Sakira Arsène izay raha tsy aivina dia anisany nanao viveriny ainy namonjy ireo mpiray tandrazana amintsika zay azom-boina tamin'ny Angidim-by tamin'ny faraparan'ny taona 2024 iny. Manaraka azy eo dia izy ny sidina amin'ny Angidim-by izay andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena no hanamora izany. Ho faranana amin'ny fanomezana mari-pakasitrahana ho azy izany sidina izany ary ny farany dia ny seho zay ataon'ireo miaramila ato amin'ny tafika anabakabaka. Ny anakatonany fotoana moa dia ny fiara-miala etaeta zay ataontsika any amin'ny trano eva ao atsimo. Isy ihany koa ny fandraisam-pitenenana zay ataon'andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernementa mialoha ny fiara-miala etaeta. Ho an'ny rehetra jeraka atolory zay sokafo lanona Zao ary dia iroso amin'ny fanomezana medaly médaille d'honneur militaire sy médaille de la défense nationale ho an'andriamatoa premier ministre lehiben'ny gouvernementa isika ary koa ny médaille d'honneur pour les actes de courage et de dévouement échelon or ho an'andriamatoa Sakira Arsène. Iangaviana ampanajana ireo olona voatona anaran'ireo mba hamonjy ny toerana voatokana ametahana ny medaly. Ampanajana indrindra andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena ny angavinanao ametaka ny medaly amin'andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernementa sy an'andriamatoa Sakira Arsène. Araky nefa voalaza teo moa dia maro tsy tambo isaina ny ezaka nataony ireto manam-pahefana ireto sy amin'ny
Anarany Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Republikan'i Madagasikara, ary lehibe faratapony maro-boninahitra, araky ny fahefana izay nomenanay, izahay général de corps d'armée Rakotony Rina Richard, ministre ny fiarovam-pirenena, dia manolotra anao ny médaille de la défense nationale Andriamatoa Tsay Christian, filohan'ny gouvernemanta. Toy izany koa dia manolotra manao Andriamatoa Tsay Christian, Premier ministre lehibe ny gouvernemanta, ny médaille d'honneur militaire échelon or. Raha isika mitehaka mirefitrefitra izany fahazahoana medaly maro-boninahitra izany. Averina ihany ilay fampahafantarana ho an'ny mpanao gazety teo aoka tsy hanelingelina fisotro ny lanonana ianareo. Amin'ny anarany Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Republikan'i Madagasikara, sady lehibe faratapony maro-boninahitra, araky ny fahefana izay nomenanay, izahay général de corps d'armée Rakotony Rina Richard, ministre ny fiarovam-pirenena, dia manolotra anao ny médaille d'honneur militaire échelon or pour des actes de courage et de dévouement, satria navita be tamin'ny fitsabodiavana sy fanavotana ny lieutenant Jimmy rehefa tonga ny loza mpiara-manidina izay nanahirana tany avy any arivo atsinanana. Raha isika mitehaka mirefitrefitra izany fanomezana maro-boninahitra ho an'ny namantsika izany. Raha iverenana kely ny lasa dia Andriamatoa Sakira Arsène dia isan'ireo teratany malagasy mpiatsambo izay nanao naintso zavatra ka nanavitra ireo
mpiray-tandrazana amintsika zay azom-boina tamin'ny angidiby faraparany taona 2024 iny. Anterina eto ny fankasitrahana azy a noho izany zava-bitany izany. Varano lanonana. Tsano. Say. Aoka. Zao ary dia iroso amin'ny tapany faharoa amin'ny lanonana isika. Tapany faharoa amin'ny fizarana voalohany a dia mifanolorana medaly ihany a ka ho an'ireto miaramila sy sivily a izay navita be teo amin'ny firenena ihany koa tamin'ireo asa maro isan-karazany a miisa 530 mianadahy izy ireo. Jery. Tolory. Say. Sakafo lanonana. Zao dia iangaviana ireo zay voahomana handray izany medaly izany a mba iroso eo amin'ny toerana voatokana anatanterahana ny lanonana. Ampanajana indrindra no anasana Andriamatoa jeneraly lehibe ny etamajorindreo tafika, Andriamatoa jeneraly lehibe ny etamajoriny tafika Tanety, Andriamatoa jeneraly lehibe ny etamajoriny tafika Nabagabaka ary Andriamatoa amiraly lehibe ny etamajoriny tafika Andranomasina mba iroso amin'ny lanonana fametrahana ny medaly. Ratsahivina moa dia miisa 530 mirahalahy mianaka izy ireo. Misy kajy efatra ny medaly ao ny médaille émérite. Notolorana médaille émérite ny médecin colonel Rasonjatovo ary Lalao Félicia, ny lieutenant colonel Andriamahandry Rija Serge, ny capitaine Vokaluki Ersini, ny lieutenant Rakotoniaina ary Nandriniaina Jona, ny lieutenant Andriamariery Hasina Christian, ny lieutenant Rabonarson Andy Manatsara, ny lieutenant Zafimandimby Mathieu, ny lieutenant Rakotoniaina Léonel, ny lieutenant Ramarinjatovo Verzo Eric, ny lieutenant Nasandratry Niavo Duy Raymond, ny adjudant-chef Ranivo Arson Thierry Lalande, ny lieutenant Randrendrina Tiana Tom Manjato, ny capitaine Randriano Arson Iavo Toro, ny lieutenant Rabeonanjara Bernard, ny lieutenant Asindrainy Georges Franklin, ny lieutenant Rabeasson Louis Crayon, ny commandant Andriambavonjy Antsa. Notolorana médaille d'honneur pour les actes de courage et de dévouement, échelon or kosa, échelon bronze azafady, ny adjudant-chef Rakotomampiona Jean-Baptiste, ny adjudant-chef Rajonarvel Marie Hilaire, ny soldat de première classe Ranamboan'ny Aina Tsimbina Fanatenana, soldat de deuxième classe Randiana Armanana Fenoasina Mami Robert. Notolorana ny médaille de combattant ny capitaine Ralaimboandrainy Tanjona Mitantsoa, ny adjudant-chef Randriame Niarivo Parcelin, ny adjudant-chef Rakotomalala Moïse, ny sergent Solonam Tompozato Marie Claudin, ny caporal Rakotomalala Irova, soldat de première classe Randianandraina Ertsara, soldat de première classe Rafenambiny Siferan Primon,
ny soldat de première classe Tolo-Janahary Jean de Dieu. Maro tsy tampisaina ny asa zay manamarika ny fanavotam-pirenena sy fampandrosoana ny ato amin'ny tafika nataony reto izy 5 mianadamirala mianaka ireto. Raha tsy ilaza fa tsy ny fanavotana ireo mpiray tandrazana tamin'ny tondradrano zay nasetrin'ireo rivo-dozan'ny fanesy, ny asa natao teo amin'ny fanatanterahana ny fampandresena ny Covid-19, teo ihany koa ny fanampiana ireo mpiray tandrazana tany atsimo nandritra ny andron'ny kere. Vita zany ny fametrahana ny medaly ho an'ireo nahazo ny médaille émérite. Zao kosa dia wapetraka ireo manam-pahefana ny médaille de combattant ho an'ireo zay voatondro hisalotra izany. Reny ara leo mahery fotsika izay vavon-tsalorana ny médaille de combattant. Akoatra zany asa rehetra zay vitany reto namantsika reto zany dia mbola eo koa ny asa fampandrina fahalemana ny tany zay raha tsika mahita fa efa miaina dia miaina ny tsy fandrimpahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Taorian'ny ezaka zay nataontsika indrindra koa amin'izao fanitsin-drafitra zay misy eto amin'ny tafika malagasy izao zay efa miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Marihana moa fa ny lanonana toy izao dia sambany raha teto amin'ny tantarany tafika malagasy nandritra ny nanomboka tamin'ny jorony tamin'ny taona 1970. Izao natao moa dia mba afahantsika mahazo heritsika bebe koa hatrany eo amin'ny fanatanterahana ny Didimasina ho an-tandrazana sy hanatsaratsarana ny fahaiza-manao sy ireo traikefa satria mbola maro ny zavatra ho tanterahana sy ho kasaina.
raha tsy aivina moa dia nahazo ny médaille d'honneur militaire, médaille de la défense nationale teo a notolorana izany andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernementa. Notolorana ny médaille d'honneur pour les actes de courage et de dévouement échelon or kosa andriamatoa Zakira Arsène. Ireto izay miatra ny eto amin'ny lotsika reto kosa dia notolorana médaille mérite, ny médaille d'honneur pour les actes de courage et de dévouement échelon bronze sy ny médaille de combattant. Rehefa zany dia iroso amin'ny fakanasarytsika koa iangavianam-panajana andriamatoa premier ministre lehiben'ny gouvernementa, andriamatoa generaly ministre ny fiarovam-pirenena, andriamatoa generaly sekretera mpanjakana eo anivon'ny ministerany fiarovam-pirenena miadidiny gendarmerie-pirenena, ireo manamboninahitra generaly efatra amin'ny rahalahy zay vao avy nametraka ny medaly tamin'izy 5 rahalahy mianaka teo a, andriamatoa generaly commande ny gendarmerie-pirenena, andriamatoa amiraly tompon'andraikitra manokana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika SPDSN mba iroso amin'ny fakanasary. Andriamatoa contrôleur général ministre ny filaminana anatiny azafadin'ireo tompoko iangavianam-panajana koa anao iroso amin'ny fakanasary. Andriamatoa tale général ny police pirenena iangavianam-panajana koa ianao va iroso amin'ny fakanasary. Arahafantsika mitehaka amin'ny refitrefitra ary a ireto vao nahazo medaly ireto akasitrahantsika indrindra ireo manam-pahefana avy nanatanteraka ny fakanasary. Itsano! Zay! Aoka! Tompolasy tovovavy totosa tamin'ny atsakany sy tamin'ny andavany ny lanonana ra miaramila
zay nanolorana medaly sy mari-pakasitrahana ireo mpiray-tandrazana amintsika zay miisa 7 mianada mianaka mirala mianaka hoandrehetra tserasy atolory zay eo ambany fibaikony jeneraly lehibe le tamazoriny tafika anabakabaka hoandreta tsano zay atolory zay tsano zay atolory zay eo ambany fahefan'ny commandantny ensemble eny ary topilasy vavy tonga eto amin'ny fizarana faharoa sahady isika an'izao lanonana zay manana ny lanjan'izao a dia nisidina amin'ny angidim-bizy ao ataon'andriamatoa jeneraly ministry fiarovam-pirenena zay hoarahy ny fanomezana mari-pakasitrahana ho azy a raha mariana moa tena andritran'ireny asa fampandrina tany a sy famonjena ireo mpiray tandrazana ireny a dia maro ny sidina izay nataon'andriamatoa jeneraly ministry fiarovam-pirenena teo ampanatanterahana ireny iraka ireny tamin'ny angidim-by indrindra tao anatin'izany ihany koa ny ofanany a mba hanamory izany angidim-by izany rehefa nanidina nandritrany fotoana maharitra izy a dia hita fa mendrika ny ompanamory a ny angidim-by ka aorian'ny sidina zay ho ataony rehefa avy eo a dia hotolorana ny certificat d'honneur militaire manamarika izany fanamoriana zay nataony nandritran'ny ora maro izany anjara aitano zay atolory zay aizano zay ao anjara as atka via zay miara manos zay miankavy antsika rehetra hitsangana mandritra ny famonjen'ny faneva ny toerana voatokana hipetrahany
eo am-potoana fiomanana moa Andriamatoa Jeneraly, ministra ny fiarovam-pirenena amin'ny sidina amin'ny angidim-bizy ao ataony eo a. Zany sidina zany moa dia azahoany ny certificat d'initiation au pilotage d'hélicoptère de l'aviation militaire. Dia mandritra zany fiomanana zany a, dia isy ny fampisehoana azy eo ataon'ireo avy eo amin'ny brigade cynophile sy ireo teknisianina ao amin'ny tafika anabakabaka malagasy. Eny ary tomboko lahy sy tomboko vavy, tazantsika miomana andeha aka-toerana. Ireo miaramila hanatanteraka ny matso sy ny fampisehoana anabakabaka. Ireo teknisianina sy ny mpanamory moa dia misalotra ny combinaison maitso. Tazantsika manoloana mandray an-tanana ny fiaramanidina tsirairay avy. Ireo mpikirakira ny angidim-by kosa izay tazantsika miankavia dia andray an-tanana ny angidim-by ny tafika anabakabaka. Androso izany eto anoloana hikarakara hanomana ny sidina izay tanterahana afaka fotoana fohy. Mialohan'ny irosony ireto mpikirakira ny angidim-by manoloana dia anaraka fampisehoana izay ho ataon'ireo brigade cynophile avy ao amin'ny gendarmerie pirenena.
afaka fotoana fohy dia anatanteraka ny briefing préparation pour le vol ny lehibe izany sampana teknika izany dia ny sous-lieutenant Andriana Arsan Laitsara Jimmy. Ny tanjony izao seho atao an'io izao moa dia ny anehoana antsika ireo dingana maro isan-karazany izay arahiny mialohany anatotosana sida. Tany saina amintsika atsakany sy andavany rehefa avy eo moa inona daholo no mandrafitra izany. Sous-lieutenant Laitsara Jimmy, izao tsika dia nahazo mission vol tour de piste izay ataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena atao 60% ny léoco hozaraina par poste tsika. Poste voalohany dia misy ny arène, poste 2 izay tarisiny sergent Safidy, poste 3 izay tarisiny sergent Safidy, poste 4 izay tarisiny assistant chef Ravitoatrarivo, poste 5 izay tarisiny Fidelisy, poste 6 tarisiny Savoky. Misy fantarina jeratsika exécution. Ny briefing nataony sous-lieutenant Jimmy teo moa zany dia ny fanomezana ny toromarika an'ireto teknisianina ireto. Nomeny teo ny paramètre ho an'ny carburant izay hoarotsaka ao amin'izany angidim-by izany ary nozarainy ihany koa ny andraikitra par poste an'ireto teknisianina reto. Tazatsika eto moa zany mizarazara isaky ny andraiky ny avy ao amin'ny poste voalohany ny aty amin'ny kabine izay mijery ny ao anatin'ny fiaramanidiny, mijery izy ireo ny ceinture de sécurité, mijery ny tableau de bord, mijery ihany koa ny extincteur à bord. Izany no natao moa dia mba ampizotra tsara ny antsoina hoe sécurité de vol izay zava-dehibe tokoa ho an'ny mpanamory sy ny teknisianina miantsehatra amin'izany. Ny ankoatr'izay dia tazantsika ihany koa ireo manao ny vérification moteur, manette de gaz, ny bypass, niveau d'huile moteur, boîte de transmission principale, boîte de transmission arrière. Ankoatr'izay dia nanatatosa ihany koa izy ireo ny fijerena plan fixe vertical sy horizontal. Izao moa ny ataon'izy ireo dia ny mijery ny eo anivon'ny pale principal izay partie important indrindra rehefa anomana ny sidina tahaka izao. Kely ny hélico. Somary maka centre nareo devant ny novembre uniforme. Izao sika dia miomana
anatanteraka ny sidina izay ho ataon'Andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena. Ny angidim-by moa dia ho aisako ireo tompony andraikitra amin'izany ho eo amin'ny toerana voatokany. Rehefa vonona kosa ireo mpanamory dia ny commandant de bord sy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ka rehefa vonona ny helikoptera dia afaka mizotra manatona moramora ianareo tompoko. Ny seho iseho eto moa dia ny fanehoana mivantana izany sidina izay ho tanterahany Andriamatoa ministra izany. Manentana antsika rehefa avy eo hijery amin'ireto écran amin'ny ankavanana sy ankaviantsika satria dia isy ny transmission directe avy eo amin'ny kabina amin'izany sidina ho tanterahana izany. Arak'izao hitantsika izao dia mafy ny asa izay sahan'ny reto mpikirakira ny angidim-by reto satria izy ireo no antoka ny amin'ny mpandeha izay sidina ao anatin'ity angidim-by ity. Rehefa manatombotra dia manatombotra tokoa sidina izay arahantsika mivantana afaka fotoana fohy. Manatanteraka ny verification faraparana izareo avy ato amin'ny lafiny teknika. Tazantsika manoloana aty amin'ny ankavia ny pistage izay mitondra ny extincteur. Izao no natao dia rasanatrika misy déclenchement na feu moteur mandritra ny décollage. Iona koa manary zareo avy ao amin'ny fanamorina ny teknisiana izay mandray an-tanana farany angidim-by no hanolotra izany amin'ny mpanamory. Hitantsika miangaviany ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny pilote monsieur Olivier izay anamory ity angidim-by ity. Marina moa fa efa navita 520 sy 300 ora tao anatin'ny hiraka rehetra izay hotanterahany ny ministry ny fiarovam-pirenena ka aneo amintsika eto ny traikefa sy ny fahaiza-manao rehetra noratoviny tao anatin'izany fotoana izany. Ny alohany anatanterahana ny sidina dia anao ny toro ny helikoptera izy ireo, anao ny fitsirihana rehetra, ny fanamafisana sy fanamariana fa mety avokoa ny parametra rehetra afahana manatanteraka ny sidina en toute sécurité ka tsy hisy ny loza.
hanatanteraka ny sitina dia mpanamory matianina tokoa satria efa manana mihoatra ny 5,000 ora sitina amin'ity karazana angidimby am'izao fotoana izao izy ireo dia anatanteraka ny checklist afana manao ny démarrage ny angidimby zay te anidina ambony zay te anidina tsy anjary tsony na dia lavitra ny dy bereo tanjona iriny anakatryla kitany ery amina vinanao le mandro tsirotsy iredirety andefa saina nonofy samy anidy anakafi sikarola piarady anakatryla kitany ery timba isu tavela na we mafni fiainantik hutorotsy manalik utongdray le tanjoniri amina vinanao le mandro tsirotsy iredirety andefa saina nonofy samy anidy anakafi sikarola piarady anakatrilo kitany efa migadona somatsara manoloanatsika ny angidimby afaka fotoana foy dia andray ny ministra ny fiarovam-pirenena isika miomakomana ireo izay anatanteraka ny tradition na ny mpanamory
na ry zareo amin'ny lafiny ara-teknika. Mialohany izany rehetra izany anefa dia hiaraka ihany ny instructeur isika hiresaka amin'ny Andriamatoa Ministra. Izao ary dia iroso amin'ny lanonana tsotra fanolorana ny certificat d'honneur militaire mampanamory an'Andriamatoa Ministra izay ho tanterahany jeneraly lehibe ny etamajorny Tafika Anabakabaka. Andriamatoa Ministra, amin'ny anaran'ny tenako manokana, za général de brigade André Narjon Mamy, lehibe ny etamajorny Tafika Anabakabaka, amin'ny anaran'ny mpanamory eto amin'ny Tafika Anabakabaka, amin'ny anaran'ny Tafika Anabakabaka nay manontolo, dia manolotra anao certificat d'initiation au pilotage d'hélicoptère de l'aviation militaire izy hay noho ny antony nahavitanao sidiny 507 ora tamin'ny hélicoptère Tafika Malagasy ASP2 350. Tehaka mafy be ho an'ny Andriamatoa Ministra ny fiarovam-pirenena. Aorian'ny fankatsary dia isy ny tradition ho tanterahan'ireo mpanamory. Tazatsika eto ny famondrana champagne an'Andriamatoa Ministra izay ataon'ireto mpanamory tanora. Misy ihany koa ny hika any Tafika Anabakabaka. Izao ary dia manasa-panajana anao Andriamatoa Prime Ministra lehibe ny gouvernement sy ireo mpikambanao amin'ny gouvernement ary ireo vahiny manam-pahefanana saina mba androso anoloana iarahaba an'Andriamatoa Ministra. Anatin'izany keo dia asaina-panajana ianao Andriamatoa filohany antenimieran-olona iroso amin'ny fiarabanana Andriamatoa Général Ministre ny fiarovam-pirenena mpanamory Ankidim-by.
tazatsika manoloana eto ireo manam-pahefana izay iarahaba amin'ny fomba ofisialy an'Andriamatoa ministra ny fiarovam-pirenena noho ny nataterahany ny sidina santatra izay nanolorana anazy ny certificat d'initiation au pilotage d'hélicoptère de l'aviation militaire. Lazaina tsika fa ny ministry ny fiarovam-pirenena zany dia mpanamory natateraka 530 ora tamin'ity fiaramanidina écureuil AS 350 B2. Zao dia miangavatsika rehetra hiaraka hitsangana eny am-pitoerana hitehaka mirefitrevitra ho an'Andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena. Mahazo mipetraka anareo tompoko rehefa tanteraka ary ny fiarabana dia manasa aminareo manam-pahefana rehetra izay niaraba mba handray ny toerana izay misy anareo tsirairay avy. Mandritra izay fotoana izay kosa Andriamatoa ministra izay avy notondrahana tamin'ny champagne dia andeha hisolo akanjo vetivety. Ireo mpikirakira ny angidim-by kosa dia andray tanana izany ary tazatsika eto ireo brigade sinophile izay anatona ny fiaramanidina amin'ny alika mpitsongodia ireo amarana ny famondrana rehefa avy eo moa zany a dia ilatro manoloana antsika koa ireo avy eo amin'ny brigade sinophile zay miara-miasakaiky amin'ny tafika anabakabaka indrindra aorin'ny sidina zay ataon'ireo fiaramanidina sy angidy-by ny tafika anabakabaka ireo rehefa zany dia ivoaka ny faneva iara-me voninahitra zany isika ary aorin'izay dia
andray ny anjara fitenenany andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernementa. Izao kosa ary ny kirakira ny angidimby dia amoaka izany eto an-tsehatra. Ny mpikirakira ny fiaramanidina sesina kosa izareo avy ao amin'ny section technique ny escadron transport eto Arivony Mamo dia anatotosa ny briefing préparation pour le vol. Tazatsika manoloana tsika eto izy ireo section technique escadron transport Arivony Mamo izay tarihany adjudant chef Toto Alexis. Araka ny efa hitatsika moa tamin'ny fanomanana ny sidiny angidimby. Izao kosa tsika dia anaraka mivantana avy amin'ireo technician ny fanomanana ny sidina izay tanterahany Cessna 206 afaka fotoana fohy. Manatanteraka ny briefing ny lehibe ny izany sampana teknika izany. Rehefa vita soamatsary adjudant chef Toto Alexis, chef de section technique escadron et transport eto base aérienne 213 misy sidina sika faretany adiny roa ka manana appareil 10 sika anao zany sidina zany efatra Cessna ray Tetras ka miangavy ianareo chef d'équipe tsirairay avy amonjy ny appareil tsarovy atrany nefa fa anisany miatoka ny sécurité de vol isika mécanon ka ataovy sara ny asa fantanina exécution. Rehefa avy ny baiko ireo chef d'équipe tsirairay avy adjudant chef Toto Alexis tazatsika mavitrika dia mavitrika izy ireo mamonjy ny fiaramanidina tsirairay avy. Ampatsiahiviny sika fa Cessna 206 misa efatra ary Tetras iray no anatanteraka izany. Izao ndray tsika mandritra ny anaovan'ireo mpikirakira fiaramanidina anareo mécanicienne ny atao hoe vérification farany dia ny mpanamory ihany koa manana ny ataontsika hoe briefing ihany koa ho azy ireo manokana izay tanteran'izy ireo manoloanantsika zao matetika 30 minitra alohan'ny anatanterahana ny sidina no anatanterahana izany briefing izany. Lieutenant Rafan Mezan, chef cellule l'opération eto amin'ny escadron transport base aérienne 213. Ny mission antsika androany dia démonstration dynamique. Hitatsika eo ny ekipa voalohany dia ny Tetras manana secteur ato amin'ny faritra avaratra Atsinanana. Ao aorianan'izay dia misy ny Cessna anankiefatra izay décolle manaraka azy ny roa voalohany secteur nord, secteur de travail ary ny roa kosa novembre whisky sy novembre uniforme nord est. Tsy ahivina fréquence de travail atsika 136 altitude 5600 pieds. Misy fanontaniana ve? Tsesy, bonne mission. Samy mamonjy ny roplanina. Mariana fa lieutenant Rafanomezana no nitarika ny briefing. Ny mpitarika ihany koa ny atao hoe ny chef de formation ho an'ny Tetras dia ny commande ny base aérienne 213 dia ny colonel Andriamandry Rija Serge izy no commandant de bord ny ULM Tetras. Ny lehibe ny formation Cessna 206 kosa dia ny commande ny escadron transport ny capitaine Raminanson Yavjuro. Tazatsika navitrika dia navitrika ireo mpanamory anao prise en compte ny appareil tsirairay avy. Nandritra ny fotoana nanaovan'izy ireo briefing moa dia hitatsika ireo mpikirakira ny fiaramanidina izay nanatanteraka ny tour avion nanao ny vérification ny hélice
ny elatra, ny empennage vertical horizontal, ny jery ny paramètre ao amin'ny tableau de bord, ny vérification ny intérieur cabine, vérification niveau de carburant, niveau d'huile. Rehefa tanteraka izany rehetrarehetra izany dia atolotra izy ireo amin'ny pilote commandant de bord ny fiaramanidina. Amin'izao fotoan'izao indrindra dia manomboka mamelona ny fiaramanidina tsirairay avy ireo mpanamory. Miomakomana izy ireo andeha hiisaka tsikelikely, andeha hamonjy ny piste de décollage. Raha mijery manoloana indrindra isika Tony efa hitantsika teo aloha dia mijoro manoloana ny fiaramanidina tsirairay avy ireo pistage mitondra ny extincteur, izy ireo izay miantoka ny sécurité mandritra ny décollage. Efa mirabaraba mibaribary loatra ny fialonana Tsikara ny tetrasa Fevrier Mike Novembre Congo izay mandalo manoloanatsika amin'izao fotoana izao. Mizotra tsikelikely hoakary akavanana andeha hoany amin'ny piste. Rehefa lasa ny tetrasa dia manaraka tsy moramora aty aoriana.
mandra-piomakomany zareo anao matso tsara ho fantatritsika fa ireo fiaramanidina rehetra tazantsika teo dia efa amonjy ny zone d'attente eny ambony eny anatanteraka ny seho anabakabaka rehefa vita somatsara ny matso tsara zero ash Viomanina mamatso lara manjo telo etsy avia miara mandroso zay manomboka ny matso miaramila izay santarin'ireo mpitsoka mozika ny tafika ny tambory major no manokatra izany lanonana izany izay arahany ireo mpitsoka mozika ny tafika ny lehiben'izy ireo moa dia ny kapitainy Tolo-Janahary Fanomezantsoa Tolotra. Ny mpitsoka mozika ny tafika dia miandraikitra indrindra ny fanentanana ny lanonana ara-miaramila amin'ny lafivalony nosy. Rehefa nandalo teto anoloantsika ny mpitsoka mozika ny tafika dia miditra kosa ny commandant d'ensemble. Hitantsika araka izany fa mamonjy ny toerana zay voatondro ho azy ireo ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy na ny musa. Anaingatsoera ireo miaramila mandeha tongotra zay anao filatrona manoloanantsika rehetra. Lehibe ny andiany moa dia ny lieutenant colonel Randrianasolo Andry avy ato amin'ny topim-pamaharana anabakabaka 12 sy roanjato. Miomakomana hiditra afaka fotoana fohy rehefa avy mandray toerana ny commandant d'ensemble lieutenant colonel Randrianasolo Andry dia izao kosa miditra ny détachement aérien iosy izay tarihany lieutenant Randrianasolo Tanjona CN. Izy moa dia nivoaka ny akademia miaramila andiany 730. Manaraka azy ireo kosa ny détachement aérien Antsohi izay tarihany adjudant Rafanomezantsoa Narvelo. Ireo détachement ireo moa zany no ho vinavinaina alefa any amin'ny faritra avaratra sy atsimo ny nosy afaka fotoana fohy. Manaraka azy ireo kosa dia misy ny section administrative, misy ny adjudant Ramarolay Marius. Izy ireo no mikarakara ny ny resaka administration rehetra amin'ny topim-pamaharany base 213. Manaraka azy ireo indrindra misalotra fanamiana maintimainty ny avy ao amin'ny compagnie des commandos de l'air tarihany lieutenant Rakotoary Sotina.
izy reto moa dia nanao fiofanana mpanao viverniainy tany amin'ny fitoerana any Ambatolaona. Tazantsika miditra manoloana ny avy eo amin'ny brigade sinophile ny gendarmerie nationale izay tarihan'ny lieutenant Randremialisata Audon. Ny brigade sinophile en gendarmerie nationale dia au niveau ny commandement des formations spécialisées au niveau gendarmerie nationale. Miara-miasa akaiky amin'ny base aérienne amin'ny fiarovana sy fitsikilovana ireo zava-mahadomelona ety amin'itony seranana itony. Izany moa dia tanterahina ao aloha mialoha sy ao aorian'ny sidina. Ny brigade sinophile moa no namarana izany matso miaramila tanterahana teto anio izao. Manasa antsika hitsangana fanomezam-boninahitra ny faneva ny vondrona izay mitondra ny targetra miakara hoaro. Tapitra ary zay ny matso miaramila izay natrehantsika teto any toerany tsy moramora ny avy ao amin'ny pitsoka mozika ny tafika. Afaka fotoana fohy dia ho arahantsika ny seho anabakabaka izay ho tanterahany ireo fiaramanidiny tafika. Izao ary dia efa tazantsika manangasanga ery atsinanana ery ny antsotsika hoe ULM Matetrasy izay entiny commandiny BA 213 ny colonel Andriamapandrindra Rija Serge. Ny ho tanterahan'izy ireo moa zany ny antsotsika hoe vol tactique manoloana antsika eto izy ny anao an'izay rehefa avy eo. Mariana manokana fa manana maizy azy manokana ty ULM Matetrasy ity satria raha jerena amin'izao hafainganam-pandehany izao dia afaka manantanteraka ny ataontsika hoe reconnaissance izy satria manam-potoana tsara izy hijahana hitarafana ny ataontsika hoe ny aty amin'ny toerana rehetra manokana. Ny configuration an'ilay fiaramanidina nandalo teo moa zany dia misokatra ny porteur à droite dia afaka manatanteraka ny ataontsika hoe observation ny pilote mpanamory mpanampy amin'izany fotoana izany. Amin'iny configuration iny ihany koa no ahafahan'izy ireo ihany koa manatanteraka ny ataontsika hoe largage petit colis ihany koa.
zao dia tanterahana matetika any amin'ireny toerana na kizo izay mety misy ireny malaso ireny a amin'ny fanatanterahana ny asa fandriam-pahalemana. Ity fiaramanidina ity moa zany dia nampiasana manokana tamin'ny fampandriam-pahalemana tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy tamin'ny
aorian'ireo sesina anankiroa zay andefa ny fumigène kosa dia ahita endrika anankiray tsika ny antsoina hoe éclatement ho an'le sesina anankiroa ambiny zay mamarina tazatsika manangasanga manoloanatsika zany ireo sesina anankiroa zay anatanteraka n'izay fandefasana ny fumigène izay anamariatsika indrindra ity faraiky amin'ny erikolo zay zany no mamarina ny fampisehoana anabakabaka na seho anabakabaka zay nitanterahantsika totosa tamin'ny atsakany sy tamin'ny andavany tompo lasy tovavy a ny lanonana aramiaramila zay nisy ny lanonana marososona tito amin'ity toby 3 ity mbola tsy misy mihetsika amin'ny toerantsika tompo lasy tovavy a amaranana ny lanonany eto ny alohany irisona amin'ny fialamiala etaeta dia iangaviana mpanajana indrindra ianao any amato prime ministre lehibe ny gouvernemanta mba andray fitenenana Andriamatoa filohan'ny antenimera Ndolo, Andriamatoa ministre ny fiarovam-pirenena sy ianareo ministre mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, Andriamatoa gouverneur
Ianareo tompon'andraikitra ambony nalana vavy na civile na miaramila, isika rehetra zay tonga manatrika an'izao lanonana manana tantara ito anivon'ny firenena zao. Tompoko lahy izy tompoko vavy. Ny teny zay olazaiko manokana dia ny fiarabana. Fiarabana ianareo anivon'ny Foloanda, ianareo anivon'ny tafika anabakabaka. Amin'ny anaran'ny filohan'ny Republika an'i Madagasikara, Andriamatoa Andry Rajoelina, no iarabako ianareo natratra an'izao andro lehibe zao, nahafahantsika manantanteraka zao lanonana zao ho fankalazana ny faha 120 taona zay nisiny zany tafika anabakabaka malagasy zany. Reheren'ny firenena zany tompolasy tompoko vavy, ary manana tokoa ny firenetsika, manana ny tafika anabakabaka zay mampiseho atranatrany ny faniritsika ato anatin'ny fanehoantsika, ny fanehovan-tenatsika zany fiandranam-pirenena zany. Iraritsika dia hiezaka hatrany atsika, ampiseho hatrany eto anivon'ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa manana an'izany tafika anabakabaka zany zay mahavita azy tokoa, araka zay nasianao azy nandritra an'izao lanonana zao. Marina ny voalazan'Andriamatoa ministra ny fiarovam-pirenena teo. Ny filohan'ny Republika an'i Madagasikara dia nametraka ho laharam-pahamehana ny famerenana ny fandriampahalemana sy filaminana ato anatin'ny tany sy ny fanjakana. Zava-dehibe loatra zany amin'ny firosotsika, amin'ny famerenana an'izany fahafahantsika miary mitondra an'izany fampandrosoana zany eto amin'ny firenetsika. Tao anatin'ny taona maro dia be dia be ny faritra zay voakilasy ho faritra mena. Nandray anjara tamin'izany ianareo teo anivon'ny Foloanda, nandray anjara amin'izany koa teo anivon'ny polisy pirenena, ary zany no itondrako ny fisaorana sy fikatelemana aminareo rehetrarehetra Tsakanavaka, satria nitsangana ianareo tompon'andraikitra maro isan-karazany mba nampisehoantsika tokoa fa zany vinany filohan'ny Republika zany dia azo tanterahina, ary hitatsika amin'izao fotoana zao ny tena vokatra azotsika tamin'izany. Tsy milaza eto ny tenako fa milamina ny tany sy ny fanjakana eto amintsika, fa zao kosa matsapa ny vahoaka malagasy fa mitoerana maro misy eto anivon'ny firenena dia niverina tsikelikely zany fandriampahalemana zany. Ezaka mitohy zany tompolasy tompoko-vavy, ary ezaka zay apetraka antsika ho laharam-pahamehana hatrany an-trany amin'ny andavanandro ny asa zay sahantsika, fa indrindrindra ianareo eo anivon'ny Foloanda malagasy, ny anivon'ny polisy pirenena. Ny zavatra ray lehibe tsy azotsika kosena amin'ny tantaran'ny firenetsika ty dia ny fitsanganan'Andriamatoa filohan'ny Republika ny amin'izay velirano napetrany mba anana an'izany tafika malagasy zany tsika, tsy mitsanga menatra eto anivon'ny tany sy ny fanjakana. Nametraka fanovana na ny fanitsina rafitra tsika tao anatin'ny 3 taona zao. Ezaka maro natao teo anivon'ny tafika malagasy, ary sorana anareo be dehibe mahakasika an'izany. Ny fandindrana ny asa, fa indrindrindra fanarahana ny toromarika rehetrarehetra dia zay no antoko nazoantsika
ny vokatra azo amin'izao fotoana zao. Nametraka atsika ny zany fanitsinany rafitra zany ary famiana anatin'izany atsika amin'izao fotoana zao. Nametraka atsika toby maro erana Madagasikara zay tao anatin'ny taona maro dia tsy nisy toby miaramila ohatra ny base opérationnel avancé na ny BOA mo filazantsika azy. Napetraka atsika amin'ny faritra maro zay voakalasy fa faritra mena. Nametraka ihany koa atsika ny DSS erana Madagasikara nanofana miaramila isika ary ny filohan'ny republika dia nametraka laharam-pahamena ny fampitaovana ny tafika malagasy. Rehan'ny Madagasikara zany ary ny fanohizana ny ezaka mahakasika an'izany amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny tsaka sy andavany ny asa zay asahantsika ny mandavanandro dia lalana amin'ny fambiazana eto anivon'ny firenena zany. Rehan'ny Madagasikara, rehan'ny Madagasikara ny tafika malagasy ary rehan'ny Madagasikara ihany koa ny tafika anabakabaka malagasy ka zay ny saorako sy tena hitondrako ny fankatelemana ho antsika rehetrarehetra amin'izao fahatsarovana ny nametrahana teto amin'ny firenentsika zany tafika anabakabaka zany. Isika dia tsy nijanona teo anivon'ny tafika malagasy fotsiny. Niezaka koa tsika nametraka ny fanatsarana teo anivon'ny gendarmerie firenena zay ao anatin'ny ministera ihany koa misahana ny filohan-tà na ny fiarovam-pirenena. Niezaka nataontsika dia maro dia maro zay mifantoka bebe kokoa amin'ny vahaolana endritsika amin'izay fanamby maro sy karazany mipetraka amin'izao fotoana zao sy fanamby ho avy. Zay tompolasy tompoko vavy no nametrahantsika ny CSAO amin'ny toerana maro indrindra toerana zay voakalasy ihany koa mena. Nametrahantsika ihany koa ny brigade maro sy karazany ihany koa satria fantatsika fa ny politika ankapobeny fanjakana dia nisy ny brigade isaka ny commune dia ny compagnie isaka ny district ary ny groupement isaka ny faritra sy ny circonscription miaramila isaka ny faritany. Miezaka fananterana an'izany atsika satria mbola betsaka ny toerana tsy misy brigade, betsaka ny toerana mbola tsy nisy compagnie ary niezaka rehetrarehetra natao dia mifanaraka amin'izay fanamby natao. Nametraka ihany koa tsika ny brigade spéciale mihitsy mahakasika ny fijerenany lalana na ny BRS moa filazantsika an'izany ary mametraka tsy eo amin'ny zany fijerena ny mampahomby niezaka ataontsika eto amin'ny firenena mba hiverenany zany filamina sy fandriampahalemana zany. Tsy nijanona tamin'ny filohan-tà fotsiny atsika fa nanao niezaka manokana ihany koa teo anivon'ny polisy pirenena. Raha taloha dia any anivon'ny faritany ihany no nisy fandrindrana ny fibaikona taty amin'ny faritany. Tsika amin'izao fotoana zao dia nametraka direction régionale ny sécurité publique isaka ny faritra 3 ary nampitaovana natao koa ny fampitovana ny anivon'ny polisy pirenena tamin'ny alalany reny commissariat maro zay natsanga atsika erany Madagasikara. Zany fanitsina rehetrarehetra zany dia manana tanjona tokana dia ny fahafahantsika miaro ny vahoaka sy ny fananana. Ary zany no natonga atsika tao anatin'ny 3 taona zao tsy nitsahatra ary napetraka ho laharam-pahamehana mihitsy ny recrutement na fampidirana ny olombelona mba hiasa ao anatin'izany force de défense et de sécurité zany teto amintsika.
tsy latsaka ny 200 isan-taona ny isaka ny niovon'ny tafiky malagasy na niovon'ny gendarmerie pirenena na niovon'ny polisy pirenena ny olona zay nampidiritsika iaso anatin'izany vondrona rehetrarehetra volazantsika teo zany mbola mitoy zany ary volazandreo mato filohan'ny republika fa anisa laharam-pahamena ny fijerena manokana an'izany rehetrarehetra zany satria fantatsika na inona ny finiavana ananatsika raha tsy misy ny olombelona anatanteraka an'izany a dia ho sarpo ny fanatanterahana ny asa androany atsika dia nanao ihany koa ny décoration na fanomezana medaly ho an'ny médaille militaire moa zay ny filohan'ny republika andriamatoa Andry Rajoelina no namporisika ny teo anivon'ny ministera zay misana ny zany filaminana sy fandriampahalemana zany mba ahafana tokoa anome zay reconnaissance na gratitude ho an'ny olona rehetrarehetra zay nanao ary navita tokoa ho amin'izany famerenana sy filaminana sy fandriampahalemana zany tenako manokana moa dia tsy zatra mahazo an'izany medaly zany tamin'ny fiainako fa noraisiko ampitiavana izany fitiavana ary nasehonareo zay ka amin'ny anaranay rehetrarehetra 7 teo no hitondrako ny fisaorany sy fikatelemana ianareo rehetrarehetra zay natsapa tokoa fa any rehetrarehetra any dia misy olombelona misy malagasy miasa na dia tsy hita zany fa miasa mangina ho amin'izany filaminana sy fandriampahalemana zany farany dia farany dia tsy haiko ny tsy hisaotra manokana ianareo zay nanao ny etsika tandroany anatin'izany nanao andriamatoa ministra nampiseho tokoa fa manana fahaiza-manao manana fahaiza-manao ny tafiky malagasy ny tafiky nabakabaka malagasy tena mampihetsi-po tokoa ny ezaka zay vitanareo ary zany mahatonga atsika eo amin'ny fampitaovana ny tafiky malagasy sy ny filohan-damantolo ny gendarmerie pirenena ary ihany koa ny polisy pirenena mampirisika atsika trany amin'ny fampitaovana mahafantatra tsara atsika fa ny fitaovantsika dia ezahantsika ampitomboana ary ny filohan'ny republika dia manana an'izany finiavana zany gouvernemanta manontolo dia hiezaka trany eo amin'ny fampiasana ny bolam-panjakana anome laharam-pahamena hatrany hatrany ny fampitaovana satria raha tsisy ny fitaovana entina miasa dia ho sahirina trany atsika amin'izany fanatanterahana ny tanjona zay tiatsika ho tratra zany zany lava zany foy fa dia mamerina ny fankasitrahany sy fankatelemana atsika dia manatitra trany ihany koa ny fiarabana ny tafika nabakabaka malagasy misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy ankasitrantsika indrindra andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny fandraisam-pitenenana zay nataony teo zao ary dia tonga amin'ny fandraisan-tanana ireo tompon'andraikitra eto amin'ny tafika anabakabaka isika iangaviany indrindra andriamatoa generaly lehibe ny tamazorony tafika anabakabaka andriamatoa kolonely lehibe ny topy mpamaharana anabakabaka 3 eto Rivonimamo sy ny lehibe nyreo vondrona
zay nitarika ny lanonana an'io a mba hamonjy ny toerana voatokana anatanterana fandraisan-tanana. Ny lehibe ny toby telo fosolonjato angamba mety tsy ho afaka hamonjy eto a noho izy nanamoro ny fiaramanidina teo a ary lasa nametraka izany amin'ny toerana voatondro ipetrahan'ny fiaramanidina. Asaina mpanajana ianareo manam-pahefana rehetra tonga manemitra manome voninahitra zao fotoana zao a mba hiroso amin'ny fandraisan-tanana ireto tompon'andraikitry ny tafika anabakabaka ireto. Aorian'ny fandraisan-tanana dia isin'ny fiaraha-makasary a amin'ireo zay nahazo ny medaly androany, koa iangaviana mba iomankomana ianareo zay nahazo fahasoavana, iangaviana manaraka izany ihany koa ireo mpakasary a ajanona ny fakanasary a noho ny fandaminana. Tonga amin'ny farany zao fotoana zao tsika tompoko lasy tompoko vavy a araka ny fandaminana dia fiaraha-miala taheta iarahantsika rehetra eny amin'ny trano zay voatokana ho an'ny fiaramanidina ary atsimo 400 metatra eo mialy eto amin'ny toerana misy atsika. Tsaratsara koa raha mandeha amin'ny fiara isika ary efa misy ireo miaramila izay manondro atsika izany toerana izany. Ny fandaminana dia isika rehetra no miala mialoha fa ireo manam-pahefana kosa dia anatanteraka ny interview miaraka amin'ireo mpanao gazety a eto amin'ny ty toerana ity. Anterina ny fakasitrahana atsika rehetra tonga nanemitra nanome voninahitra izao lanonana ara-miaramila zay manandanja tokoa izao. Samia Hotahin'Andriamanitra. Anterina koa ny fisaoranareo zazakambody a izay avy eo amin'ny fitazana zazakambodyn'ny gendarmeria tonga nanome voninahitra izao fotoana izao. Rahaso indrindra ho anareo rakizy. Ny fakanambavany moa na ny interview zay ho atao andreto manam-pahefana eo tantarahana manoloana ny labasy. Tsika mpanao gazety dia ignaviana mba iroso malakilaky amin'izany a mbola maro ny andraikitra zay hovonjeny reto manam-pahefana ireto. Ho an'ireo izay tondra fiara ho any amin'ny Angarakaza dia manaraka ny Nissan maintimainty mirehatra ny girofara H2776 iny.